Faly miarabantsika nanarany tompo ravina hatratra izao alahady maraina izao, ary faly indrindra koa miaraba ny pasteur amin'ny vady nahatratra izao ivon'ny fankalazana izao. Vavaka isika ravana. Faly ny voninahitra tompo dia raha sy mankalaza ny anaranao, fa Andriamanitra tompo ianao, Andriamanitra be fitiavana, be fahasoavana. Misaotra tompo noho izany fahasoavana, harotsaka ao aminay izany andro tsy tapaka izany.
Apetraka finao-pelataninao tompo ny fotoana rehetra androany ho voninahitry ny anaranao rehetra ihany. Fany masonao mamenoana ny anaranao Jesosy naovany asany vavaka izany. Amen. Anohy fianarana an'ilay hira FFPM 540 sika ravana. FFPM 540 hira izay natao Andrasalama fony izy dia ho le fonina. FFPM 540 dia toy ny mahazatra ihany ho iraina ilay izy izany hatramin'ny farany dia tsika manaraka hatreo amin'ilay efa haitsika. Telo efatra. Hitako ny nalantsara ka ezorako izao azoko ny famonjena azoko ny famonjena ka otanako toko manampia rifanaina sina. Raisitsika eo amin'ilay manampy izy manampy efa haitsika ilay izy hatreo amin'ny azoko ny famonjena ka ho tanako tokoa izao. Dia ny lehilahy no manomboka azy. Ny lehilahy zany manomboka azy izany hoe basy sy ténor zany. Dia ohatr'izao ny feo an'ilay basy aloha. Manampia izay ny feo an'ilay basy izay matsapa bebe feo zany dia mba manaraka anay. Ohatr'izao ilay izy teo telo efatra. Manampia eo ihany telo efatra. Manampia anareo rehetra telo efatra. Manampia eo ihany telo efatra. Manampia farany telo efatra. Manampia ohatr'izay ilay basy dia ny ténor indray zany izao. Dia ho ampiarahantsika ilay izy miditra aloha ny basy dia avy eo miditra ny ténor. Telo efatra. Manampia izay indray zany ny ténor. Manampia dia izay somary mba avoafeo zany manao an'izay averina ihany. Telo efatra. Manampia eo ihany telo efatra. Manampia ténor fotsiny telo efatra. Manampia eo ihany telo efatra. Manampia anareo rehetra telo efatra. Manampia eo ihany telo efatra. Manampia ampiarahantsika amin'ilay basy ilay izy telo efatra. Manampia eo ihany telo efatra. Manampia
eo ampidirintsika ndraisa zao ny vehivavy. Miditra zany ny basy dia avy eo tenoro dia avy eo ny feo voalohany. Dia ho ataonay ilay izy aloha 3, 4. Manampia, manampia. Zay zany ilay an'ilay vehivavy Manampia. Eo ihany 3, 4. Manampia. Vehivavy fotsiny 3, 4. Manampia. Eo ihany 3, 4. Manampia. Anareo rehetra 3, 4. Manampia. Eo ihany 3, 4. Manampia. Dia ho ampiarahantsika ilay izy eo amin'ilay basy. Isa 2, 3, 4. Manampia, manampia. Averintsika ihany 3, 4. Manampia, manampia. Averintsika hatramin'ny voalohany ka hatreo ilay izy. 3, 4. Hitako ny lalan-tsara ka izorako izany. Azoko ny famonjena, azoko ny famonjena, azoko ny famonjena. Kauthanako toko. Basy. Manampia, manampia. Dizantsika amin'ny herina finarina zon'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Miaraba ny fiangonana. Manao hoe efa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ho fideran'Andriamanitra ry havana dia sady efa homanintsika sady ny firana FFPM laharana 7 sy ny laharana 9. FFPM laharana 7 ary ny laharana 9. Ao amin'ny perikopantsika anio ry havana dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ao amin'ny Efesianina 2:10. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Fa asany isika. Ao amin'ny dikateny DM izy io dia manao hoe fa asan'Andriamanitra isika. Isika tsirairay avy ireo ry havana raha antaniana hoe iza moa ianao dia mety hamaly isika amin'ny alalan'ny anarantsika, mety hamaly hoe zanak'i Nasirana, mety hamaly hoe avatsy na avy aiza,
Mety hamaly koa amin'ny anaran'ny asa ataontsika isan'andro fa androany ny tompo dia mamaly izany fanontaniana izany manao hoe asany izao sy anao. Asan'Andriamanitra izao sy anao ary ny tompo no namorona asy anao. Tena feno fahatsarana isika satria Andriamanitra iray izay tsara indrindra no nahary antsika ary asan'ny tanany izao sy anao. Hiary vavaka isika tompo, hideran'Andriamanitra mpahary antsika, hiary vavaka isika. Ray masino dia rainay ny anaranao. Ray mpahary anay ianao ary asanao izahay, asan'ny tananao izay ray eo. Ary faly indrindra izay manondrika ny lohanay eto anatrehanao, mideranao mpahary anay. Feno fahatsaranao fiainanay tompo satria tsara ianao ary tsara indrindra no nanaovanay anao, manantona anao izay voaharinao tompo, manantona anao izay asan'ny tananao anio, hidera ankalaza ny anaranao. Falo ny fonay ray eo, falo ny fonay manantona anao, mideranao ary mino izay fa ny asanao dia ato aminay mandrakariva ary fanahinao dia mitoetra mandrakariva eto aminay. Amin'ny anaranao ray eo, amin'ny anaranao ray mpahary anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Misarana Andriamanitra, izananao ilanitra, namorona ny taniko, zay rehetra maso. Terao ny voninahiny, ankalaza ny herini, tereny fitiavany, ty tambona kononina, te avy iza, fitompo be fitiao, niondrike ny masona, niderane anarana. Isarana antrakiza, yanao Andriamanitra, niazabe indrindriza, atolotra manompoana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Mbola hiary vavaka isika tompo. Ianao Andriamanitra ray eo, ianao ny nahary anay ary asan'ny tananao izay tsara izay tompo satria tsara ianao. Noharianao izay ary mbola nomenao hanao asa tsara izay efa homaninao anay rahateo. Omeo hery izay tompo, omeo hery izay hatanterahanay ny asa tsara izay homaninay ary fantatray tompo fa ianao no mitarika anay mandrakariva amin'ny asa tsara rehetra izay naharianao anay. Tompo, ny fanahinao ny toetra aminay isan'andro, ny fanahinao no hitary-dalana anay isan'andro tompo,
Tanterahanay ny asa tsara izay homaninao ho anay izay noharinao. Anao ny voninahitra Tompo, anao ny dera, anao ny laza mandrakizay. Amen. Avy amiondrea rivazantanio vale ibetsehova sy masina toko miankofa tsara manatona ziza aneo fanatsana ilay mpanao anao. Andriananahary manaky izay vaminamiery ty ay toerina ty misy marara ny tianao atao fa ianao mpitondra izao rehetra izao. Reany lavitrany izao ny erina ka isambazantany iondrika aminao panjaka sy mpitsara mahery ianao miadana ny tany miankina aminao. Mideranao zahay Tompo, mideranao zahay voarinao, mideranao zahay Tompo, ianao no nanao anay ary asan'ny tananao izay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Manambahiny isika ry havana amin'izao marain'izao hiara hitsangana isika hiaraba azy. Aorinany Tatilandy izy 12 menada katekista izay miara-miasa amintsika isotro-tiavana irahantsika raha atao fohy ny teny manerana lavalonyosy. Zay no mitinana ny akamaroan'izy ireo dia nofanina tany amin'ny sekafa izay fantatsika tsara ary izay toanatsika arabola no ny asa tsy manam-paharoa zay tanteraha. Dia ireo zany izy 12 menada izay nasaina tamin'ity herinandro ity no ny antony anankiroa hoe tsara ohatra ny pastera ihany koa mba manao recyclage na indraindray fiofanana dia fiofanana tory-havana. Dia teo koa moa nivon'ny Jobily miaraka tamin'ny synodam-pahatany tamin'ny alakamisy teo miaraka amintsika fiangonana androany dia tena hoe faly indrindra izay na afaka
nanasa azy ireo misaotra anareo nanamboatra ny programanareo any fiangonana misy anareo any ao zany ny ao amin'ny any isy rovavy any anaviavy sy Marolima, ao ny any Kelilalina, ao ny any Antany Faly any Andrefana, ao ny ao Ambodimanga, Kelilala sy Ambodimanga ary anaviavy moa toerana nanorenantsika fiangonana. Ao indrindra koa izy ao amin'ny RN2 ao Antsapanana, ao Bricaville, ao Ambodipolmosy, ao akaiky lalana io mikarifoy makany Manambato ry havana. Sotranareo ny amin'ny nanekenareo ny antson'ny tompo ary sotranareo ry havana manaiky hoe ihiraky ny tompo any amin'ireny faritra ireny ary nareo ihany koa ny hoe manao izay tsy vitanay isotro fitiavana sady vavanay tongotray mahireza tompoko. Faly indrindra koa isika ry havana mandray ny pastera Zafy Bruno mpitandrina avy eo amin'ny FJKM Besakoa any amin'ny faritry Mahajamby iny tsy zoviana amintsika izy sady avy eo amin'ny AFF amin'iny faritra iny izy mpandraikitra amin'ny AFF izy no anisan'ireo mpitandrina vitsivitsy nasaina ny faharimbona amin'le recyclage. Dia efa eto ihany moa izany dia hoe nararotina hoe alo mihitsy ianao pastera no mba mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady maraina izao dia mankasitraka eram-po eram-panany amin'ny namalinao ny antso mirary sokoa anao sy ny ankonanao izay hoe nanararoatra mba manao vakansa kely herinandro eto Antananarivo ankafizy miaraka amin'ny tompotompoka dia afaka mipetraka isika ry havana. Anio Alahady ray Aogositra 1 Alahady fahasivy manaraka ny Trinité. Alahady Ivon'Ny Jobily Fisotroan-Drononon'Ny Mpitandrina Ramaolona sy Lofonivady ao anatin'ny volana ibanjinana ny loha hevitra hoe miorena amin'ny asa tsara. Ny liturjia amin'ny andron'ny fahatelo no anatanterantsika zao Fanompoam-Pivavahana izao. Hiara-tsangana isika iredona ny hira fanevany Jobily Fisotroan-Drononon'Ny Mpitandrina. Nahazo famonjena fanavotany Kristy mifoaza miverena aiza relay fonao ty oeno miantson'ilay tompona mibeba zay no fiangaviniza lay fitiavana voalohany tena tiako iverenana usuka fizani fonifo ne didiko no tantera. Niasatsari zaina tau si ufenu fasati nenani fitiavanau aizarelai funauti oenu niansunilai tumpuna mipeba zay no fiangaviniza lay fitiavanao voalohany tena tiako iverenana kusuka fizany fonifo ne didiko no tantera.
Ulipino ni turina Sao mivili lanidi Au chianoti uvarina Ai sarela funauti Ohenu Nansuni lai tumpuna Mipeba Zai nu fianga viniza Lai fitava na moruani Natiku iverena Usuka fitami fone Editi kuno tantera Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ho fisaorana sy fidiarana an'Andriamanitra dia hiarahantsika mamaky ny salamo. Rehefa izany dia ataontsika ny antema 10. Aorian'ny salamo antema 10. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahaory aho, mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorak'azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen.
Jehova indreto zahay zanakao, olonao sy asan'ny tananao, sady voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Mideranao zay Andriamanitra mpanjakanay, mankalaza anao fa be voninahitra ianao, asandratray amin'ny avo indrindra ny anaranao. Endre ny fahatsaranao, fa mamelombelona ny fanahinay ianao, ary mitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anaranao. Fahasoavana sy famindrapo no homaninao anay mandritra ny androm-piainanay rehetra. Misaotra anao zahay fa tena mpiandry tsara tokoa ianao. Indreto ary zahay zanakao ray io, te hiona aminao, te andre ny feonao, ary te hamboraka ny ao am-ponay aminao. Misaotra anao zahay ny amin'ny ahafahanay mankalaza anao Andriamanitra amin'izao Ivon'Ny Jobily izao. Ka io zany no tena fankalazana ny anaranao sy ho fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra. Hatreo feno ny fotoana rehetra ray io, ary raiso ny dery, ny voninahitra, ny saotra avy aminay fiangonanao, fa izany no mendrika anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana fa maharitra nitsangana ny ankizy sy ny tanora. Jesu malengi fanai, manatunana si madai, nisasa mifuri atiza, ekimba upuni nari, nisauja sidera madaza, nuatulu chayana. Saja sedera mandaza, nua tulu Vavaksika. Ray malalo te hisaotra anao, te hideranao izay ankizy sy tanora amin'izao marain'izao. Anatin'ny fahatanoranay izahay, anatin'ny fahazazanay, nefa miteny aminay ianao androany hoe manana anjara asa tsara amin'ny fanjakanao izahay, hisaoranay anao izany. Dia mampianaranay Jesosy Kristy zokinay, mampianaranay indrindra koa ny toe-po sy toe-panahy ankasitrahanao, entinay manatanteraka izany asa tsara izany. Ny mba samy hisitraka ilay valim-pity mandrakizay homaninao anay izahay, nitoera fanahy masina aty anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny afatra ho antsika ankizy sy tanora androany dia nalaina tao amin'ny Matthieu 9:9 ka ny 9:2. Matthieu 9:9 ny 9:2. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao, tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba ankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Amen. Ny afatra an'io dia hoe aza mba mitsoka trompetra. Aza mba mitsoka trompetra. Aza mba mitsoka trompetra rehefa anao asa soa ianao. Amin'izao fahatanorantsika izao, amin'izao vanim-potoana amolavolan'ny Tompo ny saintsika izao, dia izany no afany amintsika hoe aza mba mitsoka trompetra ianao rehefa manao asa soa. Fomba ny jiosy tamin'izany ny mitsoka trompetra. Rehefa hanao asa soa mahantra izy, ho fiantsoana, ho fanangonana ny mahantra. Fa raha ny marina
dia sady fiantsonany mahantra ny trompetra, nefa indrindra koa fiantsonany vahoaka rehetra teo an-tanàna toy ny teny hoe aviza jereo fa tia izaho manao asa soa amin'ny mahantra. Misy olona izany dia tsy hanao asa soa mihitsy izy raha tsy fantany hoe ho hitan'ny hafa. Izany no itenenan'i Jesosy antsika hoe aza mitsoka trompetra ianao rehefa hanao asa soa. Aza miandro hoe hisy caméra, hisy télé, hifilme anao izay ianao vao hanao asa soa. Misy tantara anankiray izay ry rakisy sy tanora namana. Tany a Frantsa tany ilay izy. Tantaran'ny pastera au Berlin, malaza be any a Frantsa. Dia any a Frantsa moa rehefa ririnina dia mangatsiaka be, misy la neige. Dia raha nandeha teny an-dalana ry pastera au Berlin dia dihatry ny atsika izy nitsitra saika maty teo amin'ny arabe teo. Fa nisy mpitarika sarety sendra nandalo dia iny namonjy azy nikarakara azy. Rehefa tafaverina soma tsara raha ny heriny afaka nody indray izy dia saika hanolotra voly izy ho fisaorana an'ilay mpitarika sarety. Fa nefa nolaviny, tsy nentina indray izy. Dia niteny ary pastera au Berlin hoe mba lazao anary ny anaranao farafaratsiny hisaorako anao rehefa tsy handray amin'ity vola ity ianao. Dia namaly indray ilay mpitarika sarety hoe izao ary pastera mba lazao ny anaran'ilay samaritana tsara fanahy dia teneniko anao ny anarako rehefa avy eo. Dia namaly tsy azoko pastera hoe tsy azoko atao ny teny anao ny anaran'ilay samaritana tsara fanahy satria tsy voatonona ao anaty baiboly izany. Dia namaly mora foana ilay mpitarika sarety hoe mba tsy azoko atao koa pastera ny ilaza aminao ny anarako fa tsy ilaina ho fantatry ny tantara izany. Izany rakisy tanora no modely ho antsika olona tsy mba mitsoka trompetra. Tiany Jesosy hazava tsara ao an-tsaintsika hoe rehefa miteny izy hoe aza mba mitsoka trompetra ianao rehefa manao asa soa, fantany tsara hoe possible mihitsy manao asa soa tsika eo imason'ny olona, fantatry ny olona. Fa ny tena ao an-tsainy sy hanafarany antsika dia hoe aza mitsoka trompetra rehefa manao asa soa mba azonao dera, azonao tehaka avy amin'olombelona. Ianao manao asa soa, manao zavatra mety hoe tsy misy mahita, fa izao no tadidio hoe iny zavatra nataonao tsy nisy nahita iny ataonao eo mason'ilay rainao izay any an-danitra, ary iandrasana valim-pity any an-danitra izany. Izany kory tanora namana no mila ianarantsika. Aza mitady doka, aza mitady dera amin'olombelona ety an-tany. Fa mitadiava fankasitrahana, mitadiava dera avy amin'ilay rainao izay any an-danitra. Dia rehefa tonga any ianao ho toloran'ny valim-pity mandrakizay no ny asa soa rehetra nataonao ho azy tetỳ an-tany. Inona ilay hafatra ho antsika androany rakizy? Aza mba mitsoka trompetra rehefa hanao asa soa. Baiboly ihany no mahay mampianatra antsika an'izany. Tsy any ampianarana izany ny anarana. Tsy rehefa mijery télé izany no haintsika. Fa meteza anaran'ny baiboly. Aoka ianao mpitady sitraka, mpitady dera amin'ilay rainao izay any an-danitra. Amen. Miara-mitsangana amin'ny fiangonana.
mivavaka isika. Misaotra anao zay ray io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponinao, ny mbola azony mamaky sy mihaino ny teninao indray zao maraina izao. Ny teninao izay aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Koa raha koa fanao masinao izay tompo mba ho mpiaino-pankatoa ary aoka ilay mpanomponao mba ametrahanao eo ambava ny teny izay ambarany aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no novanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka amaky sy ihaino sokatra masina sika ry havana ao amin'ny fanekena taloha boky ny Deutéronomia toko 5:12 andininy 7 ka hatramin'ny 1:12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, dia aza manamafy ny fononao na manakombona ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo, fa sokafy tsara aminy ny tananao ka ampisambory izay ilainy araka izay mahory azy. Mpitandrina fandrao hisevijatra ao am-ponao manao hoe atombotra ny taona 7 dia ny taom-panafahana ary ho raty fijery ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao, ary hitaraina amin'ny Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotanao izany. Meo koa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahiany Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataony ny tananao. Fanontany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andedikanao hoe sokafy tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio toko 9:1 ka hatramin'ny 7. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 2:9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona hahitany izany. Raha tsy izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Ko amin'izany raha manao fiatrany ianao, aza mba mitsoka trompeta eo alohanao, tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha manao fiatrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba atao amin'ny mangingina ny fiatranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen.
Vavaka isika. Midera sy misaotra ary mankalazanao zay Andriamanitra zanaka fanahy masino fa tonga ato amin'ny tranonao zahay. Manan-kambara sy olazaina aminay ianao ny amin'ny sitraponao. Koa hotoriana ny teninao noho izany Jesosy malalo. Mitenena aminay ianao fa mianjay mpanomponao. Amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ho amin'ny fanahinareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ry havana malala. Amen. Anio alahady voalohany amin'ny ity volana Aogositra tia izay ibanjinantsika araka ny fanambarany mpitarika tany am-piandohana dia ny hoe miorena amin'ny asa tsara. Miorena amin'ny asa tsara. Izany indray no hevitra banjintsika mandritra ity volana Aogositra ity. Dia faly ihany koa nefa isika ny miarahaba, ny Mpitandrina, Ramaolo Miasoa, Solofo, sy ny vadiny. Atao hoe sy ny vadiny satria ilay mivady manko azo atao foana tena mivady fa sy ny vadiny zany no hitondrako azy dia izay mahatratra ity alahady izay Ivon'Ny Jobily Fisotroan-Dronono ho an'izy mivady ity. Ary ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra izay nofidiana ary efa nanorenana sy nanompanana izany Jobily zany dia araka ny hitantsika ao amin'ny Apokalipsy. Ny Apokalipsy ny toko faharoa ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahadimy. Koa arabaina le nasoavana ny tompo momba anareo. Ndao ary irosavatantsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izay omeny ho antsika izany havana malala. Ny Apokalipsy ny toko faharoa dia ny andininy fahaefatra izay zany sy ny fahadimy no anjara ho antsika ny amin'izany. Ndeha araloha isika fiangonana. Ndesika fiangonana mba hiara-paly zany sika. Ary isika ndray zany no tahaka ny Jona apôstôly izay nampita ny hafatra tamin'ny fiangonana tany Efesosy. Izao ndray zany sika ndeha itsika ndray no ampita ny hafatra ho an'ny pastera Solofo mivady zany. Dia zao ary ny fiatsika ataontsika. Ny sasany mety tsy mahita an'izareo aiza misy ny pastera Solofo mivady zany zao dia eto anoloana zany ho anareo ambony mety tsy mahita zareo zany. Fa izay manana tanana avanana ka afaka mietsika. Zay izay manana tanana avanana afaka mietsika dia mba hanondro amin'ny toerana zay everitsika fa misy ny pastera Solofo mivady antsika. Ka izao no ataontsika. Miteny atsika hoe pastera Solofo mivady eo. Ina le teny faneva amizay? Pastera Solofo mivady eo. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Tahaka za miteny zany no vantsika azy mba dia ndray manko mety tsy hoendreo atao moramora fa mila atao mafy tsara zany. Tsika marobe reo. Eny ary iso roa telo. Pastera Solofo mivady eo. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Averina ndre mandeha. Pastera Solofo mivady eo. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Zany izy pastera Solofo mivady. Zany no feon'ny vahoakan'Andriamanitra. Zany feon'ny vahoakan'Andriamanitra. Enina mivady tsara ny afatry ny lanitra ho anay mivady. Fa tsy renareo mivaly teninay io ma tsy mila avereny kely ara le fitsika dia tsara koa veny. Isa roa telo. Pastera Solofo mivady eo. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Amen. Zay hainareo moa dikanao ny amen. So dia misy tsy maintsy dikany amen. Dikany hoe amen araka zany dia miara-mamaly hoe ho tanteraka tokoa ne izany. Zay zany. Marina zany pastera hoe amen tena valiny teny tsotra mafonja no namalindreo azy.
pastera solofo mivady eo miverena amin'ny fitiavanao voalohana. Satria rehefa malala dia misy fomba fitentsika malagasy manao hoe ny feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra. Ka izany izy pastera mivady. Izany feon'ny vahoaka ny lanitra zany. Izany feo mivoaka be dia be zany. Izay miara mivento hoe pastera solofo mivady eo miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Araka an'izany, raha miresaka isika, raha miresaka ny hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany, ndao ary ny zavatra hojerentsika voalohany zany rehefa malala dia zao hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany ka miorena tsara. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany ka miorena tsara. Inona hoe izy teo? Zay, miorena tsara. Miorena tsara. Anisan'ny fiangonana izay nahazo dera tamin'ny tompo ary nahazo fankasitrahana tamin'Andriamanitra ny fiangonana tao Efesosy. Zany hoe any Turkia ankehitriny zany. Inona natonga azy ireo nahazo dera? Natonga azy ireo nahazo dera satria noho ny asany, noho ny fikelesanaina, noho ny faharetana, noho ny tsy fahazakany ny mpanao ratsy ary noho ny fiaretana. Tsy mitovy ny hoe faharetana sy ny fiaretana. Izay zany ny antony natonga ny tompo ny dera ary natonga Andriamanitra nanome fankasitrahany manokana araka ny afatra nampitainy Jaona apôstôly zany, ilay apôstôly ny fitiavana rahateo. Dia ireo antony ireo no nahatonga an'Andriamanitra Jesosy Kristy nanome dera nankasitraka ny fiangonana tao Efesosy. Ary zay natonga ilay afatra ngezabe izay niotenenina ary nampitaina eo amin'ny andininy fahaefatra manao aminaran'i Jesosy Tompo. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Zay mahatonga antsika niteny teo hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany ka miorena tsara. Miorena tsara. Miorena tsara. Raha tenenina ny hoe fitiavanao. Dikan'izany ry havana, tena tompony zany ilay olona zay ambara, tena tompon'ilay fitiavana. Zany jerentsika hoe fitiavanao. Zay ny fa tsy fitiavany, fa fitiavanao. Jereo tsara ny volaza eo. Miverena amin'ny fitiavanao. Dikan'izany, tena tompony amin'ilay fitiavana ilay olona voalaza. Tompony fa tsy mpangataka. Tompony fa tsy pindrana. Tompony fa tsy mpanofa. Zay zany. Jereo tsara fa zay zany tompony. Tsy mpangataka, na pindrana, na mpanofa. Fa tena tompon'ilay fitiavana. Dikan'izany, raha ambarantsika hoe miverena amin'ny fitiavanao, ilay fitiavanao dia zao. Ny hoe mangataka fitiavana, mety mbola misy ihany manao an'izany. Hoe mba ome fitiavana kely mahe. Mba zarao fitiavana kely moa za hoe. Misy ihany manao an'izany. Fa ny tsy dia mba fandre loatra dia hoe mba ahoana? Mba ampanofay fitiavana moa zao e. Mba ampanofay fitiavana zao. Na ny hoe mba ampindramo fitiavana zao. Tsy haiko hoe sa izy fa mba nandre zany tamintsika hoe mba ampanofay fitiavana moa zao. Na ho fanahoatrina, ho fanamanahoana. Fa ilay ambara eto tena hoe tompony zany le hoe miverena amin'ny fitiavanao. Tompony zany fa tsy pindrana. Tompony fa tsy mpangataka. Tompony fa tsy mpanofa. Zay zany ilay fitiavana izay ambara eto. Araka an'izany, raha tenenina zany fa tompon'ny fitiavana, tena tonga amin'ny fomba fitentsika malagasy manao hoe ny tompony tsy mangatakatiny. Zay zany, tena afaka manaram-po zany, afaka migalabona amin'izany fitiavana zany. Zany fitiavana ananany zany satria azy ihany. Tahaka ny hoe ohatra zany zao, raha ambara fa fiaranao, ianao no mahay fomba ampiasanao azy.
misy koa tranonao, ianao no manapaka sy mibaiko ao anatiny, ny zanakao, ianao no mifehy azy, ny vadinao, tahaka an'izany koa. Fa jereo anefa araka an'izany, fa misy amin'ireo no azo ampindramina, azo ampanofana. Ohatra zany zao, fiaranao azonao ampanofana zany, azo ampindramina zany. Ny tranonao azonao ampanofana zany. Ny zanakao mety hoe afaka indramina mba mekely amin'ny tranonao ary zanakao zany. Fa ny tsy mety kosa araka ny fijery azy dia zao hoe mety misy ve olo saiteny hoe mba ampindramo any vadinao androany ariva fa atory kely any aminakay. Androany alina ihany izy atory any fa raha piso maraina dia averiko aminao. Vitsy ny mampindrana vady zany, ary tokony tsy fanao mitsy ary zany raha ny marina. Zay le hoe anao zany, na dia anao aza le zavatra fa misy tsy azonao ampindramina, misy tsy azonao ampanofana, misy tsy azonao omena zany, fa anao madiodio, anao rery ihany. Zay le fitiavana zany zay. Satria izay no voalaza eto, izay no voateny eto zany. Ambara mazava tsara fa fitiavanao, fitiavanao. Miverena amin'ny fitiavanao. Dikan'izany, ho anareo mivady zany zao, pastera Solofo mivady, tena tsy pindrana anareo amin'izay fitiavana zay. Fa tena tompony mitsy. Tena tompony. Araka an'izany, manana anareo zany. Miaina an'izany anareo zany. Miaina an'izany fitiavana zany. Ny fitiavana araka zany, izay mbara eto, izay manosika le hoe mila miorina tsara dia zao. Tsy ilay fitiavana izay voafetran'ny satria. Tsy ilay fitiavana voafetran'ny satria. Fa ilay fitiavana tsy mba bekony na dia hoe na dia zao, na dia zao. Zay tadiavana. Misy makarazana fitiavana maromaro fa tsy resaka an'izany tsika. Fa eto tsy voabekony satria. Tiako anao satria zao. Tiako anao satria zao. Tsy zany. Fa ny tena izy rehefa tena ao anatintsika anao zany le fitiavana dia zao hoe tiako anao na dia. Zao zany zao tonga amin'ny fotoanan'ny Fisotroan-Drononon'Ny zany, Jobily Fisotroan-Drononon'Ny pastera Solofo mivady zany. Tsy afaka hiteny mitsy ny andany sy ny ankilany. Satria efa mba niaraka ihany tao anatin'ny fahatanorana. Ka tsy ho marina aminareo mitsy lay voalazan'ny fomba fitenitsika malagasy mina hoe bangaridina niaraka ny tsikitsiky, totonifo vai fanaikitra. Tsy ho amin'izany mitsy. Fa natomboka ny fiarahana ary tsy maintsy miaraka mamarana an'izany koa ao anatin'izay fitiavana zay, tao anatin'ny seha-panompoana, fanompoana n'Andriamanitra velona, izay niantso sy ny fidanareo tamin'ny asa fanompoana azy. Araka an'izany riavana, araka an'izany tena tompony zany ianareo. Koa hoy tsika nitendry hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany ka miorena tsara. Miorena tsara. Maro ny zavatra manelingelina. Maro ny zavatra manosiosy. Maro ny zavatra mety manimba izany fitiavana zany. Ary izay mahatonga atsika miteny ao anatin'izany fa samy manana ny fitiavana atsika. Riavana malala rehetra amin'ny tompo. Rivoakin'Andriamanitra eto isotro fitiavanao. Manontany anao ny tompo anio. Tsy ho an'ny pastera Solofo mivady ihany. Fa ianao koa dia nanontaniana. Mbola ao ve ilay fitiavanao zao? Zay zany fanontaniana. Mbola ao ve ilay fitiavanao? Sa efa nikisaka kely ka tahaka ny pastera Solofo hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Fa ny sasany zao efa misy any amin'ny 10 kilometra. Fa lasa lavitra zany. Ny sasany mbola akaiky eo ihany. Mbola ao ve ilay fitiavanao? Sa efa tenentsika taria am-piandohana. Sa efa nampindramina olona. Sa efa natakalo. Sa efa nampanofana. Sa efa nomena ho an'ny hafa. Mbola ao ve ilay fitiavanao? Mbola ao ve izy am'izao? Misy nolo sasany rehefa mba resanao zany hoe ianao zany to fa ela tsy hita am-piangonana. Tena mbola ao tsara mitsy le fitiavako, tena mbola mafana tsara mitsy. Nefa fa 3 vola itsy tonga ny vavaka. 2 vola tsy tonga am-piangonana. 3 vola tsy tao anatin'ny sampana.
dia mbola milaza fa manina mbola ho tsara foana zany, mbola mafana tsara. Ny vavanao mety miteny hoe mbola mafana tsara fa efa tena lasa izay, efa tsy ao. Noho zany raha miresaka atsika ry fiangonana malala ny amin'izany hoe mila miorina tsara zany. Maro be dia be ny zavatra manozongozona izany fitiavana zany, mety manatsoaka izany fitiavana zany, mety manala izany tsao anatintsika. Kanefa rehefa i Jesosy Kristy ilay fitiavana mihitsy no ao anatintsika, tsy afaka manongotra na iza na iza. Ary zay mahatonga ny voalazan'ny epistily soratan'i Jaona voalohany 4:4-5 izy hoe ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Zay zany, isika efa mahalala fa Andriamanitra dia fitiavana, ary isika izay miaina amin'izany fitiavana zany dia manina miara mitoetra amin'Andriamanitra, miara manjaka amin'Andriamanitra. Zay zany isika, tsy anivelana isika, tsy pindrana isika, tsy mpanofa isika, tsy mpangataka isika, fa tena tompony amin'izany fitiavana zany. Araka izany riavana, araka izany meteza atsika tena anome vahana, anome lanja izany fitiavana izay ao amin'ny i Jesosy tompontsika zany. Ary izay mahatonga ny tompo dia manambara mazava tsara. Jelo zany Jesosy Kristy fa hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ninona? Dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizana. Fitiavan'ny tompo antsika zany, fitiavan'ny Jesosy antsika zany. Noho zany Pasteur Silofo mivady eo, araka ny nambara teo, miverena amin'ny fitiavanareo voalohany, ary miorena tsara, aza ampindramina ny fitiavanareo, aza ampindramina ny fitiavanao, aza takalo, aza ampanofana, aza omena ho an'ny hafa, fa ataovy toy ny fitia granadine zany. Hainareo tsara zany granadine zany, na granadelo sasany. Zay le fitiavana takina aminareo zany zao. Ao anatiny zao ankatoko na efa ivony raha teo zao amin'ny Fisotroan-Drononon'Ny zao zany. Maro zavatra mety nanembatsemana zany fitiavana zany tany aloha tany, fa zao za averina amloana. Ataovy tahaka ny fitia grenadine zany na grenadelo tsika. Ahoana zany fitiavana grenadela zany? Ny grenadela manko raha izy mbola iny le mbola tanora be zany, manahoana? Tsisy tsirony, matsatso. Am'izany nefa ny hodina ty velany tena malamalama tsara mihitsy, ohatrany hoe nasiana makiazy zany raha vehivavy zany. Tsara mahafinaritra ane zany. Nefa ny ao anatiny tsisy ilana azy, mbola tsy tonga amin'ny tena ilana, mbola tsy mamy zany. Fa ny granadela zany arakaraka ny fahanterana, arakaraka ny mampikirokirotra, arakaraka ny mampiketrona ny hodina ty velany, zay vao maika maninona ny ao anatiny, vao maika mamy zany. Zay ry Pasteur mivady zao zany efa mety any ampolo taonany maromaro zany zao ny vadiananareo zany zao, fa zany fianambadiana tao anatin'ny fotoana lava zany, na dia fa maro zavatra nandalo, fa vao maika aza miamamy zany zao, miamamy zany. Ary profon'izany zao tamin'ny alakamisy voaporofo teto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, fa tena naninona ho anareo sy tonga teto pertinareo voamafy nareo, fa zay nagnatriky teto nahita zaka vaovao zaby zay teto, tonga niverina tokoa zany, tena niaina tokoa zany fitiavana voalohany zany zareo. Na dia fa ela aza ampolo taonany maromaro, mety fa efa ampolo taona ka nambarandreo zany fitiavana zany, fa vao maika aza mamy dia nasereo tao tonga dia bizony poka be mitsy teto tamin'ny alakamisy. Tsisy karaha zany koa neny. Tele hoe mamerina andre mandeha zany, mamerina andre mandeha, tena fitiavana, tena fitiavana. Fitiavanao dik zany tsy ritra le fitiavana, fa mbola voatahiry ny Pasteur Silofo mivady le fitiavana voalohany, le fitiavana voalohany. Ary zany no anerana antsika fiangonana, anerana antsika voakan'Andriamanitra, hiverena antsika koa amin'izany fitiavana voalohany zany, zany fitiavana voalohany zany. Indray antsika dia sondrina, variana amin'izany fitiavana voalohany zany. Zay revana malala, noho zany dia raha miteny atsika ny amin'ny voalohany dia zao hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany, amintina zany za dia zao miorena tsara, aza mety ho resiny ninona
izany fitiavana zany, ary aza ampindramina, aza ampanofana, aza atakalo, aza omena olona, fa tazomy zany zay, tazomy zany zay. Ny zavatra faharoa dia izao, raha hoe mivirena amin'ny fitiavanao voalohany dia nitantsika eo amin'ny andininy fahadimy indray dia izao, mibebaha. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany ka mibebaha. Eo amin'ny andininy fahadimy no ahitantsika an'izany amin'arantoko manao hoe nao vakina zany. Koa tsarovy zay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebaha ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Miverina indroa mihitsy hoe mibebaka, mibebaka. Hoy tsika teo hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany ka mibebaha. Na dia teo aza rehefa namalala ireo toetra mahafinaritra zay no tansaina nanana ny fiangonana tao Efesosy zany. Na dia teo toetra mahafinaritra nanana, kanefa nisy ihany ny afatra nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jaona apôstôly zany, ilay apôstôly fitiavana tsika, nilazana hoe mibebaha, mibebaha. Raha tenena tsotra ny hoe mibebaha zany dia manambara ny hoe mipodiana na miverena amin'ilay nitoeranao taloha. Zay zany. Miverena amin'ilay nitoeranao taloha zany hoe misy fiovampietsika. Misy fiovampietsika atao zany. Sasa mandika azy hoe changement de direction zany. Ianao rehefa mibebaka zany, raha nandeha tany ianao tamin'ny voalohany, iny lalagna nandehanao malalaka be zay tianao atao tany zany, na nangalatra, na namono olona, na jangajanga, na nandrapaka paraky, na foka sigara, na mamitoka lava anao, zay dalagna jiaby nataonao tany, dia mety zany zay. Mety satria mbola tamin'ny androny tsy fahalalagna. Fa rehefa mibebaka amin'izay anao hiala amin'izany dia mitodika makao amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe tena miova tanteraka zany ny direction zany dia manao todiky vo. Zay rehefa malala, miova tanteraka. Dikan'izany ny fibebahana zany dia manamarika ny fianolana anankiray fa tena resy lahatra izy ny amin'ny verenany ao amin'Andriamanitra. Fa zao ny olana dia ny olona samy mahay mibebaka jiaby. Fa misy sasany mibebaka amin'ny vavany ihany amolony ihany, fa ny fony tsy mibebaka. Misy sasany vao maika miahenjana. Misy sasany ny tapany ambony ihany no mibebaka. Fa neza ny any ambany any tsy mibebaka. Tena zava-doza regny. Ary misy kalto tena ahavanana amin'izany hoe mampibebaka ny ambony fa ny ambany tsy mibebaka. Fa rehefa mibebaka, ny vatanao ray manontolo jiaby mihitsy no atolotra ho an'Andriamanitra fa tsy misy ampahany hoe ity mbola vie privé ho anao. Fa n'izy manontolo izy jiaby dia mila mibebaka zany. Mila mibebaka. Zay riavana. Ary amin'izay fotoana zay dia eken'Andriamanitra ny fibebahanao. Raisin'Andriamanitra ny fibebahanao. Rehefa mibebaka anao zany. Ary zay no mahafinaritra amin'ity. Ho an'ny pastera sy lofo mivady zany zao satria olombelona mbola milololanitra zany izy ireo sy mandeha ty tany ty mety solafika ny raindray. Ary zany atsapan'izy ireo. Fa na dia teo aza ny fiantson'Andriamanitra, na dia teo aza fanaovana asan'Andriamanitra, fa tsy ho aro tonga lafatra izy ireo satria mbola olombelona fa tsy mbola anjely akory. Misy ihany. Ary zay ny antony mahatonga ten'Andriamanitra ty mitona ndray ho amin'ny fibebahana, amin'ny verenana ndray, amin'ilay tena afanampo, ny asan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, le asa voalohany, asa zay marina, tsy misy ikanina, tanteraka. Zany le asa voalohany, le asa ny antsony tompo anareo zany, ary ihany koa iantsony ny fiangonana ankehitriny. Fa tsarovy amin'ity soratra masina ty, misy zavatra zay tena mahagaga. Nefa tsy fantatro hoe izaby nefa nitory azy, asa efa nanambarana manahoana fa misy zavatra mahatsikaiky ravina malala amin'ity soratra masina ty. Inona ny zavatra mahatsikaiky eto? Dia eo amin'ny andininy faharoa hatramin'ny fahaenina, jereo fa miverina
7 ny teny miafara aminy hoe nao. Miverina 7 matoa naverina 7 zany teny zany tsy hoe mandehandeha ho azy zany fa tena zava-dehibe tokoa. Anatiny andininy 5 dia miverina 7 ny hoe nao. Inona tiany tompo ambara am'izany? Ny tiany ambara voalohany dia zao hoe fantany anao zany. Tsy miafina amin'ny Andriamanitra ny fiainanao. Fantatry Jesosy Kristy ny mombanao manontolo. Fandao aritsika mba tena anazavana zany koa satria tsy mitovy ao anatin'ny tantaran'ny soratra masina na any amin'ny testamenta taloha zany na aty amin'ny vaovao zany. Afa Andriamanitra rehefa miteny hoe ianao afa ny dikany, ary rehefa miteny hoe ianareo dia afa koa ny dikan'izay zany. Ndao ary mba ho jerentsika kely ny perikopa izay novakina tamintsika tamin'ny anio ty zany. Ny Deuteronomia 5:12 andininy 7 hatramin'ny 12. Ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12. Ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12. Magaga ry havana fa anatin'io andininy 7 hatramin'ny 12 io dia miverina 420 koa nefa ny teny hoe nao zany. Miverina 420. Inona ary zany ny tiany tompo ambara amintsika ny amin'izao fotoana Jobily zao, ny amin'izao ivon'izao Jobily zao, mahatonga Andriamanitra miteny hoe io teny hoe nao. Zao revana malala. Raha vao miteny ny soratra masina, miteny tenin'Andriamanitra hoe ianao ao anatin'ny soratra masina, tantaran'ny soratra masina zany, dia entina ilazana ireto zavatra ireto. Entina itenenana fa firenena tokana, fivavahana tokana, vahoaka tokana, Andriamanitra tokana. Izay zany dikany. Vahoakan'i Israely tokana ihany, fivavahana tokana ihany, vahoaka tokana ihany, Andriamanitra tokana. Izay ny tiana ambara amin'io. Manambara bloc anankiray. Tsy azo sarahana, tsy azo vakina, tsy azo samatsamahana zany. Na iza mitady anasamasamaka zany. Na iza izy mitady anasaraka ny fiangonana, fa ny fiangonan'Andriamanitra tsy azo saratsarahana. Na dia teo aza ny afetsen'ny Nikolaita izay niditra ato anatin'ny fiangonana niteraka fikorontanana. Jereo tsara fa tsy ny zarazara ny fiangonana. Noho zany ry fiangonana malala. Isika ito amin'ity FJKM isotro fitiavana izay manana zany fitiavana zany tokoa. Dia ndao ary mba tena hambarantsika ho vetesitsika nkira tokoa. Io saintsaintsika ny tononkira ndao ary horaintsika zany zao. Ndao mba iara-mitsangana antsika satria tsy azo zaraina ny fiangonana, tsy azo sarana ny fiangonana. 7:900 andininy voalohany sy ny 5. Ndeo mba iara-mitsangana antsika rehetra ihirana zany fa tena zava-dehibe zany. Misy pitarika ny fiangonantsika. Misy mitarika ny fiangonantsika. 7:900 ka ny andininy voalohany sy ny 5 no iraintsika amin'izany. Jesosy no mpiandry ny fiangonanay, ny feon'izy irery no fefantatray, ka tsy mba valamaro ny fiangonanay iray tsy azo zaraina tampahany tomporay. Ry Jesosy atanjao ny fiangonanao, ny fony alalao mba hitoeranao. Izay firaisan-tsaina miseho hatrety, velomy hananaina hitoy hatrary. Ndao iraintsika izany ira zany. Andininy 5.
afaka hipetraka ny fiangonana. Zay riavana malala, zay zany noho izy. Na iza tokoa no mitady anasaraka ny fiangonana, satria ny fiangonana dia bloc anankiray, tsy azo zaraina, Andriamanitra ray, firenena iray, vahoaka iray, zany vavantsika. Ary zay ny antony ilofosan'ny mpitandrina, imatmatesana, anaovana ena tsy ho zavatra, ny atonga ny fiangonana atsafa tena iray ihany zany tsika. Ka na dia mitra aza Nikolaita avy anambadika any, andeha andrava, andeha anapotika, fa mitambatra ny fiangonana, miray ny fiangonana, miombona ny fiangonana, tsy azo zarazaraina zany ny fiangonana. Ary zay ny antony rehefa tonga ny fotoana fanokanana mpitandrina, jereo fa misy ane ny fanekena ataon'ny mpitandrina, dia miteny izy manao hoe hiezaka am'izay aninona hitandrovana ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba, izay tenan'ny Kristy ety an-tany. Hiaro ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba, zany ilofosan'ny mpitandrina zany. Ary ao anatin'izany, raha mivondrona ny vahoakan'Andriamanitra, raha mitambatra isika, dia izay nambara zao hoe iray tsy aiza zaraina ny fiangonana. Ka mety maro ny zavatra misoko anambadika any, te handrava zany fitiavana zany, fa tsarovy fa isika ianareo eto amin'ity fiangonana fitandremana isotro fitiavana ty, tsarovy fa tsy pangataka ny fitiavana nareo, tsy pindrana nareo, tsy panofa nareo, fa tompony isika, tompony zany, ary tsy afa miala am'zany tsika. Fa izay indrindra araka nambara teo mahatonga ny fanekena atao. Ary zany ataontsika tsirary avy, iaro zany firaisan'ny fiangonana tsy ho simba zany. Noho zany dia malala, ety ampamarana dia zao no afatra amin'tinana zany dia zao hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany, ka miorena tsara, tsy maintsy misy ny manozongozona, tsy maintsy misy ny te hanapotika. Ary ho anareo mivady zany zao, andeha zanareo zany, andeha hisotro ronono, mahafinaritra zany, satria efa natanteraka ny fiazakazahana. Raha zay zao mijerinareo zany zao, ny taona moa eo ihany, ny taona fa fijerina tokony mbola avita mafimafy ianareo, tokony mbola tsy mandeha zany anareo, ary tena mbola ilain'ny fiangonana ianareo. Dikan'izany, izay fotoana nomen'ny FJKM, men'olombelona amin'ny fandaminana amin'ny rafitra, izay zany mety mijanona zany. Fa ny fanompoanareo kosa dia hitoy hatrany zany, mandra-piavin'i Jesosy Kristy avy any amin'ny rahony lanitra eny, fa mandra-pa eny esorana nareo hiala amin'ity tany fandalovana ty, satria tsy maintsy ho avy zany. Noho izany riavana malala, tsarovy ny fiangonana malala, izay afatra nomena, izay afatra nozaraina, izay afatra natolotra antsika ny amin'izay nolofosana izy ireo, ny ezahana izy ireo, nandritra ny fotoana zay nitorina ny tenin'Andriamanitra teto amin'ny toerana ty. Koa ndeha ary izay mba voalaza ao amin'ny Filipianina, te zany misy olo tena anisy mivady anay zany teny hoe ity soratra masina ty. Ny voalaza ao amin'ny Filipianina ny toko faefatra, Filipianina toko faefatra ny andiny fahasivy, Filipianina toko faefatra ny andiny fahasivy. Raha afaka misokatra ny baibolinao ka afaka mamaky anao dia ndetsika mba hiaraka maky an'izany amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe Pasteur Silofo zany tena anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy zay efa ny anaranareo, sy efa niraisinareo, ary efa renareo, sy efa hitinareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra eny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahasoavany. Amen.
Mivavaka sika ry havana. Indreny fifalianay Andriamanitra, noho ny amin'ny teninao miasa mandrakariva tsy anatinay, mandresy lahatra anay ary miantso anay mandrakariva ho aminao. Misaotra izay fa izany afatry ny lanitra izay omenao anay izany dia sarobidy tokoa satria miantso anay hiverina amin'ilay fitiavanay voalohany, ka mitarika anay tokoa mba hiorenanay tsara ny amin'ny finoananao Andriamanitra. Tompo malalo, misaotra noho ny amin'ny fampahafantaranao anay fa tompon'ny fitiavana tokoa izay tsiraray avy noho ny amin'ny Jesosy Kristy, nefa ankehitriny tsaronay. Fa indraindray ilay fitiavana izay nomenao anay dia tsy hainay ny nampiasa anazy. Indraindray izay milaza ny ho tianao Andriamanitra nefa voafetranay ihany ny fitiavanao. Mitaky tambiny aminao izahay ny amin'izany fitiavana izany. Tompo malalo, misaotra nefa izahay fa mbola afaka mamaly ao am-ponay ny fantaniana manao hoe mbola ao tokoa ve ilay fitiavanay. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao izay noho ny amin'ny fanahinao izay manetsika anay ankehitriny hitodoy eo anatrianao, hiverina eo anatrianao noho ny amin'ny antso izay miantefa aminay. Tompo malalo, ianao ilay Andriamanitra miteny aminay mandrakariva hoe aoka ianareo mpakatoa ny teny fa tsy ho mpamitaka ny tenanareo. Tompo, ianao ary ankehitriny no angatahinay, hamindra fo aminay tsiraray avy, mba anaisitra ny masirasira elo izay nitoetra tao anatin'ny fiangonana, tao anatinay tsiraray avy, izay tsy nahaizanay nampiasa ny fitiavanay, izay mbola netezanay ho ampisarahan'ny Satana tao anatin'ny hevitra maro samihafa tao anatin'ny asa. Tompo, nantsonao iray izay, ka ankehitriny dia miverina aminao ary mangataka aminao Andriamanitra ray mba hamonjy anay. Fantatray fa ny fanainao masina izay nomenao anay dia mamonjy anay amin'ny fahalemenay. Ankehitriny Tompo malalo, dia fantatray ihany koa fa ianao Jesosy Kristy dia miala nenina aminay mandrakariva, ary misaotra ny amin'ny habeny fitiavana izay asehonao anay, ary izany dia anehoanao anay fa mifonao anay amin'ny fitarainana tsy azo tononona ianao, ary indrindra ny fanahy ihany koa dia efa mifonao anay. Fantatray Tompo fa voavony ianao ho fananganana anay tsiraray avy ankehitriny. Tompo malalo, raisy ny fiverenanay aminao, raisy fa ny fitiavanay ankehitriny dia entinay eo anatrianao, ary vonina izay hiverina sy hakamamy indray ilay fitiavanao voalohany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay ekenay ho mpamonjy sy mpanafaka anay no hanonanay izany tonom-bavaka izany. Amen.
ry havana ho antsika izay nieky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary mibebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somahafaly atolotro ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Miderany tompo. Tsika izay voavela heloka dia andeha ambaratsika mpahabe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy izay nanday tokana tomponsika izay nitotronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha nanapaka Pôntsio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-tompo avy any ny ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aogosika ivavaka ry havana. Ry tompo Andriamanitra eo, amin'ny finoana indray ankehitriny mbola anatonana ianao satria mpamonjy ary mpamaly izay rehetra mitady ianao. Ankehitriny izay dia faly misaotra anao noho ny amin'ny fahasoavanao izay entinao hamonjenanay tsirairay avy. Ary fifalianao ny harenesanay fa voavela heloka izay noho ny amin'ny Jesosy Kristy ary noho ny amin'izany fahasoavana izany. Tompo malalo, inonay fa efa rava ny hevitra mampisaraka anay aminao, ka fifaliana ho anay hatrany manantona anao ary ny toetra eo an-tongotrao. Tompo malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ny andro miavaka eo anivon'ny fiainam-piangonana ity izay ahafahanay manantanteraka ny Ivon'Ny Jobily izay nahafahan'ny mpanomponao na vita ny azakazaka sy nanao be tamin'ny asa fanomponanao. Tompo malalo, ataovy amin'izy ireo ny fahatanterahany teninao hoe raha vela izy ireo dia hanao Andriamanitra ilay niantso azy, ary raha maty izy ireo dia ho anao Andriamanitra hatrany. Apetraka eo am-pelantananao tompo malalo ny fiainan'izy ireo, ny fiainam-piankonany, ny amin'ny manontolo satria efa anao izy ary ny teny efa nitenenanao hoe ianao. Ka ianao izay niteny izany tompo hoaka antanteraka ny teny fanekenao sy ny fampanantenanao amin'izay olona niantsonao. Fa ankehitriny ihany koa izay tompo sitraka mandraka riva ny mitondra eo anatrianao
ny asa tanterahana ao anatin'izao Jobily izao. Anao tompo ny asa, ary ianao ilay lohan'ny fiangonana no angatanay, hanome loharano ahafahanay mahatanteraka izany asa izany mba hamirapiratany voninahitra. Petraka eo am-pelantananao Tompo Andriamanitra, ny hoavin'ity fiangonana ity, ny asa rehetra izay tanterahanao, indrindra ny fitaizana ara-panahy rehetra izay mbola tohizana eto anivon'izao fiangonana izao. Manomeza hery Tompo malalo, ary atafioanay mandrakariva ny fanahinao masina mba ahazoanay ho tena zanaka malalanao, ho samoresy lahatra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Tompo malalo, ianao no irinay ho mpanapaka ny fiainanay manontolo, ary raha miasa ianao dia tsisy ahasakanay izany. Ho ampioreny izay Tompo malalo, ho amin'ny asa tsara, ho amin'ny fitiavana anao Andriamanitra indrindra. Tompo, ataovy mitady anao mandrakariva izay vahoakanao reto. Fantatrao ny fiainana izay lalovanay ny amin'izao vaninandro izao. Fa ny inonay Tompo dia mahatoky sy mino izay fa ianao Andriamanitra rainay dia manavitra sy mamonjy izay rehetra mitady anao. Fa very izay raha lavitra anao, koa izany no anantonanay anao amin'izao vavaka izao. Dia Andriamanitra fitiavano, ianao dia tsy anay, ka manome ny fahasoavana lehibe anay. Eny na dia misy ny aretina, na dia misy ny fizaham-toetra, na dia misy ny olana maro samihafa izay tsy maintsy sedrainay, dia mahatoky izay fa mamoaka anay ho amin'ny fitahiana mahatretsika ianao, ary ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay dia miara-miasa ahasoa izay tianao Andriamanitra rainay. Fantatray Tompo fa ny fihevitrao Andriamanitra dia tsy takatray, ary ny fihevitrao Andriamanitra dia tianao ampamirapiratana ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Ry Andriamanitra tsy toa, ianao aneno angatahanay, ahatanteraka izay rehetra tokony ho anay, satria ianao ilay tompony finoana ary mpanefa izany. Koa apetraka eo am-pelantananao mandrakariva Tompo, no hoavin'ity fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity, izay hiatrika ny fanavaozana amin'ny alalan'ny sinôda lehibe. Efa ombenombeny Tompo tena metraka izany teo am-pelantananao izay. Koa ny nonay Tompo dia aneo asa mahagaga, aneo ny fomba andresen-dahatra tsy maro samihafa ianao amin'ny mpanomponao izay hiatrika izany sinôda izany. Apetraka eo am-pelantananao ny fiomanana rehetra, ny mpandray izany, ary izay rehetra manana anjara ao anatin'izany fanatanterahana ny sinôda izany. Tompo, ho mariky ny fiombonanay, dia tsy nay ny mampiombona ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe Rainay izay ny an-danitra. Faly miarabany fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mitsangana tamaty Kristy. Toy izao ny raharantsika anio ry havana, rakim-pisaorana voaty fahafolon-karena. Olona iray manolotra 20,000 ariary mitsinjara toy izao, 10,000 ariary sampaty, 10,000 ariary sekoly Alahady. Olona iray manolotra 200,000 ariary mitsinjara toy izao, 50,000 ariary eselike, 50,000 ariary sekoly Alahady, 50,000 ariary varoan'i Jesosy, 50,000 ariary pasteur Solofo, 50,000 ariary pasteur Naly. Olona iray manolotra 100,000 ariary ho an'ny ampy fity, mangataka ny hira firana fanampy ny fahasivy andininy voalohany. Tanora iray manolotra 40,000 ariary ho an'ny pasteur Solofo. Raharaha ny fiangonana, taratasy avy any ivelany, va amin'ny sinôda-paritany, sampana tanora kristianina,
fanokafana ny taom-piofanana sekolin'ny tanora kristianina. Tanterahana ao amin'ny FJKM Mandrosoa ao amin'ny Kristy Fitroafana Ivato ny sabotsy 7 Aogositra amin'ny 7:30 maraina ny Fanompoam-Pivavahana fanokafana. Afaka jerenao Mpitandrina ny andinidininy. Ny vary ho an'i Jesosy. Tsy hisy ny fizarana vary amin'ny sabotsy izao. Manentana antsika rehetra ny amin'ny fanomezana mahakasika ny vary ho an'i Jesosy, izay asa tsara apetraky ny Tompo amintsika eto isotro fitiavana. Sampana sekoly Alahady. Ny 9 Aogositra famaranana ny taom-pianarana. Ny 20 Septambra fidiran'ny taom-pianarana vaovao 2024-2025. Ny STK Zandriny. Manatanteraka fianarana solfany sampana amin'ny 7 sy ny 14 Aogositra eto amin'ny fiangonana. Manasa ny tanora sy ny fiangonana zaliana amin'izany. AFF. Any fanandraha no ataony tafika masina RN2 Kristy ny 12 hatramin'ny 15 Aogositra. Efa mipetraka ao an-dalantsara ny lisitry ny mpiantafika. Entanina isika mpanohana mba hanomeza fanomezana ao Madame Jo. Voameran'ny ankonana sy fanabeazana. Fampianarana mitohy anasanantsika mpianakavy ny finoana ny zoma 12 Aogositra amin'ny 9:00 ao amin'ny efitrano dekona. Ny lohahevitra lova maharitra mandrakizay ho an'ny ankonana. Ny mpandahatra Ramatoa Saoly Rakotondrambo. Jobily Fisotroan-Drononon'Ny Mpitandrina. Ho tanterahana ny Alahady 20 Septambra ny agape ho amin'ny Jobily Fisotroan-Drononon'Ny Mpitandrina sy Lofra Maolo Miazo Mivady. Mandray izay fotsika entina natanterahana izany ireo tompona andraikitry ny agape manomboka androany Alahady voalohan'ny volana Aogositra ao an-tokotanin'ny mpiangonana ary ao amin'ny sekretera mpandrarahany andavanandro. Filazana manjo. Isaoranay Andriamanitra nanome anay any rafalimanana sy lofiny aina ary nakazo any aminy ny alatsinainy 20 Jolay teo rehefa nivahiny 7:10 taona teto an-tany. Ny fandevenana dia efa totosa ny Alahady 20 Jolay teo tany Anjavidirana Farahalana Sambava. Amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Professeur Ravoarinor Madeleine dia nantsony iray ody any aminy ny zoma 20 Jolay teo amin'ny faha 47 taonany tany Montréal, Canada. Hoy ny iray tapo aminy, teraka tompoko vavy Rary Malala Honorine sy Andriamatora Zanakoto André Michel. Madame Veuve Ravololon'ny Aina Randriamanga sy ny zanaka aman-jafiny. Fanompoam-Pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampaherezana ny fianakaviana dia atao ao amin'ny FJKM Ambonierana Fanantenana ny Alarobia 4 Aogositra mialohan'ny hametrahana ny razana ao Imery Miandroso, Imery Tsiatosika. Fiantsona fanamasinana fanambadiana, fiantsona voalohany. Ny zazalahy Ralaindimby Tsiresy avy eto amin'ny FJKM Misotro Fitiavana, zanak'Andriamatora Benirina Andriamandimby Janot sy Ramatora Kodison Veromanitra Voanginirina dia mikasa ampakatra ny zazavavy Rabarinirina Maoly Asina Sara avy amin'ny FJKM Ilany Vato Missionnaire, zanak'Andriamato Rabarinirina Dieudonné sy Ramato Ramandimby Arso Olonirina. Fanamasinana fanambadiana izy ireo dia atao eto amin'ny FJKM Misotro Fitiavana ny sabotsy 20 Aogositra amin'ny 10:00 sasany maraina. Fiantsona faharoa. Ny zazalahy Andriamapionina Tsimba Nora avy eto amin'ny FJKM Misotro Fitiavana, zanaky tompokolahy Rakotondrakolo sy Ramato Ramanandray Soa Germaine dia mikasa pakatra ny zazavavy Rakotombary Tsiosa Kantonarivo avy eto amin'ny FJKM Misotro Fitiavana, zanak'Andriamato Rakotombary Barjona sy Ramato Ralalanirina Julie Eliane. Fanamasinana fanambadiana izy ireo dia atao eto amin'ny FJKM Misotro Fitiavana ny sabotsy 14 Aogositra amin'ny 7:00 sasany maraina. Fiantsona fahatelo. Ny zazalahy Randriamiarso Seheno Nampony Arijany Aina avy eto amin'ny FJKM Misotro Fitiavana, zanak'Andriamato Randriamiarso Oberlin sy Ramato Rakotondranony Marie Joséphine Beby dia mikasa pakatra ny zazavavy Rary Malala Raymond avy eto amin'ny FJKM Misotro Fitiavana, zanaky tompoko vavy Rasoary Malala Elisabeth
Ny fanamasinana fanambadiana izy ireo dia atao amin'ny FGKM Andavamamba Philadelphia ny alatsinainy 2 Aogositra amin'ny 12 atoandro. Dia toy izay indraindray havana ny raharantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iroso amin'ny rakitra isika ry havana. Anomboantsika izany ny hira fanevany fa 520 taona ny sinodam-paritany Antananarivo Andrefana. Rehefa izany dia ny hira nankatahany avantsika teo ny firana fanampiny fa 5 andiny voalohany. Rosa
isantsika amin'ny irany lanitra antema faraiky ambin'ny folo.
Tsangansika nolotra izao rakitra izao any Tompo Andriamantsika. Ivavaka sika ry havana. Saotranao zay ry Tompo Andriamanitro. Fa raha nitianay ianao dia ny tia tsisy tankalony. Fitiavana tsy sandaina no nomenao anay. Ary namonjenao anay aza dia tsy avy amin'ny nataonay akory, fa noho ny fahasoavana izay tao aminao. Indreto izay Andriamanitro misaotranao noho ny amin'izany lehibe ny fitiavanao izany. Ary mahatsiaro ny asaribidiny izany izay ka indreto manatitra eo anatrehanao ny vokatry ny fitiavanay anao. Manolotra ao anao ihany koa ny momba ny tenanay rehetra mba ho fanatitra ny kasitrahana eo masinao. Tompo malalo, tehirizy ho masina eo mandrakariva eo anatrehanao ny fitiavanay, ny fanolora-tenanay, ka mba hanana fitiavana tsy miovaova tokoa anie izahay no ny asa ny fanainao masina izay miasa tsy anatinay. Fa ankehitriny Tompo malalo, dia miaraka miombim-pifaliana amin'ireo mpiara-manompo aminay izay noho ny amin'ny habeny fahasoavana izay tsaroa ny fandraisiny avy aminao. Misaotra Tompo fa raha niandry anao tokoa izy dia indry anao nitodika nijery azy ka apetraka eo am-pelatananao ny fiainany manontolo. Ianao Tompo malalo no angatanay hanambina azy mandrakariva noho izany fahatsapany ny fitiavanao izany. Fa indreto ihany koa izay Tompo miaraka mitondram-bavaka ireo ankohonana izay natsiaro nandray ny fitahiana taminao tsy tapaka ka manolotra mba hanohanana ny asanao Andriamanitra. Tompo, ianao mahalala ny fitiavan'ny asanao, ka ianao no angatanay hampitombo bebe kokoa ny fifankatsiavanao anatin'ny ankohonana, hampitombo hatrany ihany koa ny fitiavany hanohana ny asanao Andriamanitra. Petraka eo am-pelatananao Tompo, reo zanaky ny fiangonana izay nandray ny fahasoavana taminao tamin'ny alalan'ny vokam-panadinana BEPC. Apetraka eo am-pelatananao ny fiainan'izy ireo, indrindra ity zanakao izay mahatsiaro manokana anao noho ny amin'izany fahasoavana ndraisiny taminao izany. Apetraka eo am-pelatananao ny tohan'ny fianarana, ny momba azy manontolo mba ianao Tompo no fiarovana mafy ho an'ny tanoranao. Dia ny fanainao masina Tompo no angatanay hitodika, hijery azy ireo ary hitadika ireo tanoranao mandrakariva. Ny aminay manontolo Jesosy dia tianay mba eo ambany fahasoavanao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no entinay manonona izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoanany asa vavolombelona isika ry havana. Manambahiny isika hiditra amin'ny vantana eo, mitsangana isika fiangonana handray azy. Faly indrindra isika ry havana mandray any Andriamatoa Raobinarison Solohery, mpitandrina ao amin'ny FPMA Paris, fiangonana izay nitandrema pasteur Fisotroan-Drononon'Ny nandritry ny 4 taona. Misaotra anao zay pasteur ny amin'ny hafoizanao fotoana ho anay eto Isotro Fitiavana, etsy andany ny décalage horaire, tena makasitraka tompoko. Avy hatrany dia omenanao ny fitenenana pasteur. Miaraba ny fiangonana ny Isotro Fitiavana ny tenanay, miaraba manokana any pasteur Solofo Ramolomiaso sy Taty Landbo fiantsoanareo azy. Manana fifandraisana manokana izay sy pasteur Solofo noho ny anabaviko any Taty Landy. Araka ny voalazanareo teo, mpitandrina aty amin'ny fiangonana FPMA aty Andafy, Tafopariny tena koa izay nitandremany pasteur Solofo koa. 4 taona, nandritry ny 4 taona ny pasteur Solofo araka ny fahafantatrareo any angambany, dia nanana andraikitra maro tao anivon'ny FPMA. Ary dia
Nisy teny izay nanitona tsatoka tatena anatin'ny foko raha nanaraka ny Fanompoam-Pivavahana teo, satria mbo teny momba ny Mpitandrina ny amin'ny Jobily Fisotroan-Drononon'Ny no iarahantsika ankehitriny sy andraisaka fitenenana. Izany hoe hitsahatra izany izy amin'ny asa fitandremany. Kanefany toy ny voamaly no nizarain'ny pasteur Solofo tamiko ny teny hoe manavesatra anatin'ny fony ny andeha ho aty atandrazana, manavesatra ny fony ny antso izay tsarony tao anatiny, ka nilazany hoe nizarainy tamiko hoe mba hitondra anjara biriky amin'ny fanompoana an'Andriamanitra any an-tanindrazana ny tena dia mba nizarainy moa zany, toatra ny voamaly zany, misotro ronono sady izy io. Ary ny anabafiko nilaza koa ny ahy ihany satria tsy mora zany efa taty nanana fomba fiainana taty ampitan-dranomasina taty, kanefana hitododoa ny an-tanindrazana, misy zavatra maro izay tsy fantatra, ahoana ny hifanaseraserana amin'ny fiangonana. Zany zavatra zany dia navesatra tao anatiny. Nisy teny moa nolazain'ny rentsika tamin'ny afatra teo hoe aza dia mitsoka trompetra. Zany mba afatra ny raisy kokoa teo, aza mitroka trompetra, ary tsy troka trompetra momba ny pasteur Solofo fantatro fa tsy ao anatiny zany hoe asoasoana zany. Ary zany dia hitovizana amin'ny Paoly apôstôly ihany ngambany raha nanoratra izy ho an'ny Galatiana hoe ary ankehitriny olona va no ilako fitio izy Paoly apôstôly, sa Andriamanitra, sa mila sitraka aman'olona aho? Raha mbola mila sitraka aman'olona aho izy Paoly apôstôly dia tsy mpanompon'ny Kristy. Ka tsy nasoaso velively an'ny pasteur Solofo no resaka fitenenana eto, fa ilaza aminareo fotsiny ny atim-panahiny raha navesatra tao anatiny zany hoe antso nataon'Andriamanitra tamin'izany, ka nizarainy tamiko. Ary isika rehetrarehetra koa ngambany samy mahazo zany afatra zany koa hoe ny manao ny asan'Andriamanitra tsy mora fa tena mavesatra, ary ny tompo no mahafantatra ny fiainantsika tsirairay avy. Ary mahafinaritra ny nandrenesana teo fa betsaka ny asa tanterahana, ary matetika rehefa misy asa tanterahana, rehefa mandeha tsara iny ny asa dia mba ohatrany somary mibotsimbotsina kely, rehefa tsy mandeha ilay asa dia ohatrany somary kivikivy. Kanefany amin'izany rehetrarehetra zany ny zava-dehibe dia izao ilay ny fiverenana amin'ny fitiavana voalohany, araka ny voalaza teo. Ny tompo mahita ny fontsika ary mandramatytsika, dia izy no anampy antsika mba ahazoantsika miverina amin'izany fitiavana voalohany zany. Voalaza teo moa hoe Fisotroan-Drononon'Ny no Jobily izay ankalazaintsika ankehitriny, kanefa rafim-pandaminana zany hoy ny voalaza teo amin'ny toriteny teo, fa ny fanompoana dia mandramaty. Io le hira amin'ny FFPM manao hoe aina ny fetra ry tompo-mpanjaka, aina ny fetra anarahana anao, ka ny faneva tsy maintsy ho zaka, ny fanompoana tsy maintsy atao. Fitenin'ny pasteur Solofo matetika dia hoe destination finale, ary matetika koa izy milaza hoe si tu veux aller loin, tsy mitsahatra ny fanompoana. Ary milaza izy hoe manao fanoharana izy matetika rehefa mitaingina fiaramanidina iny moa dia misy fotoana izay ilazan'ny commandant de bord hoe hanomboka hidiny tsika zao, pente descendante. Amintsika kristiana ny fifaran'ny fanompoana dia araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly ihany hoe tehirizina ho any satro-boninahitra ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro zany, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany. Isika rehetra dia tia ny fisehoany zany Kristy zany, miandry amin'ny mpifaliana, tsy tahotra ny fiandrasana ny Kristy, fa
fifaliana tsy andry zany avidy Jesosy tompo izy ny atao amin'ny apokalypsa avidy Jesosy tompo zany no andraisantsika rehetra ka ho fampairezana pastera Solofo mivady dia mahereza ianareo misaotra ny fiangonan'ny sotro fitiavana nanandray anareo tampifaliana ary nanohana anareo dia mirary soa koa ny fiangonan'ny sotro fitiavana hitoy hatrany ny asa fitoriana ny filazantsara satria izany no antony ny antson'ny tompo antsika. Misy tenina mpitandrina izay nilaza hoe rehefa miveriny Jesosy hoy izy rehefa miveriny Jesosy Kristy dia tsy teny izy hoe tena tsara mihitsy ny zavatra vitanareo, tena azafady amin'ilay fotoana hoe katrakatraka mihitsy ny fiangonanareo, ny rafim-pandaminana tena tsy misy ohatr' izany. Tsy izay no anontaniany Jesosy Kristy hoy izy, fa izao no anontaniany hoe vita ve ny asan'ny tanterahanao ry fiangonana? Ny asan'ny tanterahanao dia ny hoe atao mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina, ary mampianatra azy rehetra handidiko anareo. Ary sofa miteny ny tompo hoe indraombo anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Soa izy miteny zany teny fanantenana zany satria tsy mora ny asan'ny fiangonana, ka dia soratsika ny tompo izany teny fanantenana zany fa momba antsika mandrakariva izy. Ka dia atsahatra ny fitenenana mankasitraka ny fiangonan'ny sotro fitiavana satria pastera Sofo sy Tatilandbo zany dia raitapo amin'ny tena koa, misaotra amin'ny andraisanareo azy, ary miteny mitodika manokana koa amin'ny pastera Solofo sy Tatilandy mahereza misaotra ny naneky anareo ny antsy mavesatra napetrako ny tompo taminareo, nitondra anjara biriky ianareo tamin'ny asan'ny fanatanterana ny fanompoana ny tompo, ny tompo any omba antsika hatrany. Dia mankasitraka tompoko, tsika moa dia atao mpiara-mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny elanela-tany manasaraka antsika ny fanompoana sy ny toeram-panompoana samihafa, fa mpandova sy mpirailova ny fanjakan'Andriamanitra antsika raha tsy hifankahita tava isika ndray andro any, hifankahita ary mitafy ny tsy fahalovana, mitafy ny tsy fahafatesana. Ka dia ny tompony ampainy antsika tsirairay avy, misaotra tompoko. Misaotra indrindra pastor. Petraka amin'ny fiangonana. Avy hatrany dia omena pastor Solofo ny fitenenana. Manatitra ny fiarabanantsika fiangonana ry havana. Miverina kely amin'ilay resaka vary ho an'i Jesosy ry havana. Raha mahalala ny zava-misy, tato ho ato tsika tsy afaka nizara. Dia anatin'izany tato ho ato tsy afaka nizara zany isika no hitenenan'ny tompo amintsika hoe miorene amin'ny asa. Fantatro tsara fa asa efa niraisy ny fiangonana io, na resy lahatra ny fiangonana io. Fa tenenintsika amin'ity volana ity hoe miorena amin'izany asa izany. Ary misy teny manokana ho antsika fiangonana ao amin'ny Deutéronomie 10:10 teo ry havana. Tena hoe manandrify an'izay famporisihana antsika iorina amin'ny asa izay. Deutéronomie 10:10. Deutéronomie 10:10. Dia raha tsika mamaky ho anareo izay manana baiboly, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, omeo tokoa izy ary eo ka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria zany zavatra zany no hitahiany Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataon'ny tananao. Fantatro tsara ry havana fa tsy filan-javatra na filan-dera na fitsofana trompetra ny nanaovanareo ny asa soretra tato. Fa eo maha olombelona antsika mila porisihana isika.
dia mampatsiahantsika ny tompo hoe ianao manao asa soa io, ianao manolotra varo any Jesosy io, dia hoe raha manome ianao dia sany no hitahiany Jehovah-Andriamanitra anao amin'ny asanao sy amin'ny zavatra rehetra ataonao. Le atolorana vary mahita soa ianao miantso fitahiana. Mahireza ry havana. Amin'le fitsoroana vavolombelona amin'ny fidirana faharoa, misy zanaky ny fiangonana hanao batisan-janany. Izay izao no azo lazaina hoe record amin'ny fampiarana ny fampianarana hoe ny batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, izay hoe androboana n'le olona atao batisa anatin'ny rano Jesosy. Isaka manao batisa ny fiangonana, anasitranana azy amin'ny areti-pahotana. Izay zao no azo lazaina record fa zaza teraka tamin'ny talata teo ry havana, dia entin'izy mivady atolotra ho an'Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Tamin'ny zoma maraina ry havana, ny pitson'ny alakamisy 29 janvier dia nisy 29 juillet dia nisy mpanompon'Andriamanitra tonga nidinika tao aminay. Dia izy tsy nanatrika an'le synodam-paritany fa nizao ny teny voalohany, zaho izy tany am-piasana nanaraka nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia ny zavatra voalohany lazainy ry havana dia tena hita hoe ravo paster, tena ravo ary havanao, tena ravo izay mivady. Ary mbola ao anatin'izany firavoravona zany no hijoroana eto amin'izao maraina alahady ny hoe Ivon'Ny Jobily izao. Tena ravo zahay amin'ny Andriamanitra tomponay izay niantso anay ka nifidy anay nametraka anay tato hisotro fitiavana. Marina loatra le toriteny teo ary mahatsiaro atenina mpanompon'Andriamanitra izay hoe je suis un homme imparfait que le Dieu parfait aime. Zany sa imparfait fa le Andriamanitra tia parfait ary zany sika menakavy reo. Olona imparfait fa tian'le Andriamanitra parfait ary sika rehetra no tiany hiverina amin'le fitiavantsika voalohany ho azy. Sotra an'Andriamanitra ry havana tamin'ny fahavitany ny alakamisy iny. Sotra manokana koa ny amin'ny zanakam-pelezana tonga teo tamin'ny alakamisy, tonga koa izy androany tamin'ny alakamisy moa tarihan'ny filohany ramatoa Ratsimba Priska. Mankasitraka anareo tompoko amin'ny tsy fanadinonareo ny reny fiangonana. Mankasitraka koa sotra indrindra koa ny komitiny Jobily izay efa tonga maro teo tamin'ny lakamisy. Sotra ry havana ny amin'ny fomba ny nampiasain'ny tompo anareo tamin'ity Jobily ity. Ny lafatra moa tsy misy fa tena hoe nanakaiky ny lafatra zavatra nataonareo. Sotra manokana koa ny ekipe teknika zava-baovao amintsika hisotro fitiavana le retransmission ohatran'izao. Asa efa ela ve ny tokony nanaovana an'izany fa misy fibre optique, connexion amin'ny fibre optique ao Ambron Pasteur efa 2 taona na 3 taona izay. Dia tonga tokoa ny hevitra hoe maninona raha hitarihana fibre optique atao am-piangonana. Dia rehefa amin'ny fotoana heverina fa mamety an'izany santatra an'izany isika androany dia afaka mifandray mivatana amin'ny any ivelany na eto an-toerana izany na ny Mpitandrina tahaka ny androany. Dia misaotra ny tompony amin'ireo rehetra ny kirakira ny eo moa izany ny sonao fa eo nareo ekipa amin'ny fampakasary inona ihany fa tsy mora le izy fa dia
misaotra ny tompo isika ary mbola maravo anay a fisinjany zavatra eto amin'ny fitandremana izany. Misaotra indrindra ihany koa ny dikôna izay tonga marobe tamin'ny alakamisy 29 juillet teo ry havana. Nanotrona toy ihany ny fitatazana rakitra, nanotrona. Mbola misaotra anareo koa ny amin'ny nareo dikôna loholona izay tonga maro amin'izao marain'izao a. Misaotra tompoko a ny amin'ny fanehoana fitiavana anay mivady. Farany nefa tsy ny maivana indrindra, misaotra anareo fiangonana tonga eto amin'izao marain'izao manotrona anay mivady. Fa maro ny fiangonana tonga ary tena hoe tsy nampozinay ry havana ka tsy maintsy lazaina izany. Marobe ny fiangonana tonga teto tamin'ny lakamisy. Raha nampitsangan'ny président Nestor moa ny fiangonana, aoka hitsangana kely ny sotro fitiavana. Variana ihany amin'le hoe fampitsanganana satria ohatran'ny rehefa mamonjy fotoana ny synodam-paritany zay tsy mare mitsangana fiangonana amin'le tompopeto zany. Tena akory ny hafaliana ry havana. Raha manao tomba maso ny atsasaky ny mpanatrika tato ngamba, rehefa totaliana dia efa manakaiky ny atsasaky ny fiangonana tonga teo. Ary sika moa be velarana, tsika be velarana dia hoe ohatran'ny hoe lanin'ny trano. Raha tany akafo zany efa tena hoe feno hipoka amin'ny fiangonana. Fa misaotra ry havana, misaotra nareo nanotrona, misaotra ny dekona, misaotra nareo nanometanana tamin'ny tamin'ny fandrosoana fampisakafoanana vahiny, afa-pony vahiny, misaotra ny akanjo tsara nandro sakafo, tsisy fahatarana ny sakafo. Misaotra ny tombo, misaotra ny tombony amin'izany rehetrarehetra zany, misaotra ny tombony amin'ny fandrosony ity fiangonana ity, misaotra ny tombony amin'ny filamina fiangonana ninninona hoe fomba fijery dia ny tompo no deraina ary ao anatin'izany zay tsy dia hoe izany loatra fa ny fahasoavan'ny tompo anay mahatonga anay tena hoe ho ravo, tena ravo amin'izao fotoana izao. Ok, irosika amin'ny fijoroana vavolombelona ry havana. Ny efa noteninina moa hoe le Jobily, indrindra ny Alahady manokana amin'le Jobily tsy atao hoe fisehosehoana na fihetsiketsehana. Raha tsy diso misy solotenanareo katekista andray fitenenana iaraba kely ny fiangonana. Mandroso ara tompoko avetrana dia menanao aloha izany le fitenenana. Mandroso tompoko. Ianareo ray aman-dreny, ny ray aman-dreny Mpitandrina eto Isotro Fitiavana, ianareo dekona sy ny loholona, ianareo sampana, sampanasa ary ny kristianina rehetra tsy ankanavaka eto Isotro Fitiavana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mijoro eto no ny tenako, misy olo-tenanay katekista sy misionera izay napetraka amin'ny toerana isan'ny faritra izay nanendrena anay tsiraray avy. Mitodika amin'ny ray aman-dreny manokana araka ny teny izay nambara hoe indreto izay katekista sy misionera izay manatrika eto dia miarabanareo manokana ny amin'izao nahatratraranareo
sy nankalazana ny Ivon'Ny Jobily ny amin'ny asa izay nanirany tompo anareo. Dia ny tompo Andriamanitra manan-karipasavana ny aombanareo amin'ny tanany adidy izay mbola napetraka ny tompo aminareo. Misaotra ihany koa ho an'ny sampana sy ny fiangonana, indrindra fa ny amina ny mananareo ny fotoana dia ny resiklazy izay nandraisana ny hery sy nampitombo ny fahalalana ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Anatin'izany ianareo fiangonana izay manohana anay amin'ny alalan'ny ara-pitaovana na ara-bola sy ny sisa sy ny sisa. Izay moa dia tsy mahavaly izay nataonareo, fa Andriamanitra ilay ombonantsika ny hamaly fitia anareo rehetra tsiraray avy. Dia raha ny raina moa izahay ny amin'ny faritra izay nametrahana anay dia isaorana an'Andriamanitra fa ekenay ampifaliana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra mihaona aminay rehefa nanao tatitra izahay dia ny olona feno devoly no mifanena aminay, ny olona misy tromba no miara-monina aminay, dia manambara izany fa tsy mora ny asa, kanefa noho ny amin'Andriamanitra dia mora. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha Andriamanitra ny miasa tsisy masakany. Ka noho izany dia mankasitraka Tompo amin'ny fanohananareo anay amin'ny afiny ara-bola na ara-pitaovana, ny fitafiana sy ny sisa sy ny sisa. Koa mankasitraka fa Andriamanitra ny ombanareo atontosa sy alavorary izay rehetra nataonareo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Efa natsidiky katekista teo ry havana fa amin'ny situation misy andry zareo dia mifanehitra amin'ny olona azony fanaratsy manana tromba sy ny karazana. Zao dia misy katekista avy amin'izy ireo, ny katekista avy antsika miasa amin'ny fiangonana ho anaviavy, ijoro vavolombelona ny amin'izay le hoe asan'Andriamanitra velona zany. Mandroso katekista Denise, mandroso tompoko. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zao katekista Ratovorosoa Denise izay miasa ao anaviavy any Betroka. Raha ao amin'ny toerana izay nametrahana anay, tena olona mbola miaina amin'ny fomban-drazana, mbola tsy mivavaka. Rehefa nitoriana filazantsara ry zareo ao bara zay, ao amin'ny toerana anaviavy Betsileo, fa amin'ny manodidina le bara, le toerana tena feno sampy ary miaina amin'izany fiainandreo hatrizay. Tsara nahita zany fivavahana zany. Nanomboka zareo nitoriana filazantsara, rehefa ry zareo rehefa marary tsy maintsy mandeha minomby asa. Ny amin'ny mpimasy zay tsy maintsy mandeha eny na marariny na marariny, fa tsy mandeha amin'ny dokotera zay. Sady tsy mety amindreo koa mandeha amin'ny dokotera, fa tsy maintsy omby asa. Na marary loha, azony tazo omby asa zay. Dia nanomboka zareo nandray Jesosy Kristy, dia nilaza tamindreo ry zay nampianatra hoe Jesosy Kristy rery ihany mahafaka. Zay aretina misy aminareo dia hafaka Jesosy Kristy. Dia nanomboka tamin'io amin'izay, rehefa marary ry zareo,
na ohatra marary ny tazo dia tonga amin'izay ay katekista, tonga zay katekista fa hazotratra ny tazo, marary loha zanakanay fa mila roasiny devoly, zay ataondreo. Dia tonga dia tena mandroaka mametra tanana fa isaoran'Andriamanitra tena asehony mihitsy ny voninahiny afaka. Na dia nisy anankiray tao zaza 2 taona izy io, zaza 2 taona tena fa marary, efa marary, efa mpivavaka ao le ray aman-dreniny, efa marary be le zaza, marary ny tazo, safotra anatin'ny manomboka maraindray ziskariva, safotra zay vao zareo nandeha taminahy hoe katekista fa mila fandroana devoly fa marary ny zanakay. Dia noroasiny devoly dia nametrahany tanana izy. Rehefa nametrahany tanana dia iny izy natsaro teny, ary tsy narariko tsy ndesiny tamin'ny dokotera fa afaka isaoran'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra kely mahavoa zareo zany ohatra na marary maso na iny dia efa ataondreo hoe nasin'olo izy zareo, hoe satria zareo manao fanafody hoe nasin'olo katekista fa mila roahiny devoly. Dia efa tonga zay dia mivavaka ho andreo sady mametra tanana dia efa afaka. Mitovy ataondreo hoe mitovy fiainandreo tamin'ny nombiasa iny, rehefa marary zareo mandeha amin'ny nombiasa. Dia zay zany natonga zareo resy lahatra hoe maro mivavaka. Tamin'ny voalohany reto olona tao zay rehefa nitory filazantsara zaza alohany alefandreo satria efa zatra amin'le fomban-drazana, tsy zatra anay ozy zareo mivavaka fa zanakana nalefa le zanakandreo nivavaka. Rehefa nalefa kay izy ty ozy zareo tsy marary tsy manino zaza lefa hivavaka. Zay manomboka zao le ray aman-dreny manomboka tsy kelikely miditra mivavaka. Le mandreniny zaza nalefandreo taloha efa maro zay ao mivavaka, efa maromaro. Ny ray aman-dreny efa maro mihitsy ny resy lahatra noho ny amin'izay Jesosy Kristy magnafaka ny amin'izay fiainana tena fiainana zatra amin'izay fomban-drazana zay ry zareo. Dia zay nahatonga zareo resy lahatra dia maro ny vavaka. Ho an'Andriamanitra renany ny voninahitra. Amen. Ny nijoroana vavolombelona tao zany dia hoe niady hatrena miaraka amin'ilay Andriamanitra velona hitaomana ny olona hitaomana ny olona ao amin'ny tompo, hitaomana ny olona ao am-piangonana zany. Amin-dranasy avy eo ambany vahoan'ny Satana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. So indray zany le fijoroana vavolombelona faharoa dia hoe rehefa voataona ao am-piangonana le olona dia ao nandray ny fitaizana azy. Dia zany le olona tonga ao am-piangonana mba tsy hoe mpameny W fotsiny ry havana. Dia nanamarika ny fitaizana tato isotro fitiavana, fampianarana tato isotro fitiavana dia aompana amin'ny ankohonana ny fampiarana ny finoana, fitaizana ny fiangonana. Dia zao indray ry havana misy mpanompo vavin'Andriamanitra hijoro vavolombelona, izy indray dia nalaina feo ary niverin'ny pastera raha ny fandinika tamin'ny pastera hoe wow, tsara zaraina fiangonana zany fa tsy dia hoe zavatra hitany anaty boky fotsiny zany fa tena hoe zavatra iainana ary ahitana soa. Ndao ara-toko. Miarahaba ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miantefa amin'ny olona izay efa nifoaziny fanamasina ity afatra ity. Ianao io izay efa nandray ilay fiainana be lehibe teo amin'i Jesosy. Tena faly rahavavy rahavavy reny manao izao fizarana kely izao amin'ity anio ity. Ny angalantsika ny afatra dia ao amin'ny ohabolana toko 2:30 ny andininy 7:20 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitandrina tsara ny ataon'ny ankohonana izy. Ao amin'ny 10 dia hoe manara-maso izay fizotry ny ankohonana izy. Amin'ny version hafa dia hoe elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, na koa hoe elle a l'œil ouvert sur tout ce que font ses enfants.
Maro antsika raha vavy no miasa be rehana ary miara-manaiky mihitsy tsika fa tena miazakazaka be ny fiainantsika. Anio ary ny tompo dia miantso antsika hipetraka anjinika kely eo an-tongony eo. Ka zaraiko aminao raha vavy ty pratika kely ity fa iainako izy ty ary tena hitako fa tena mahasoa. Izao vehivavy miasa manana zanaka kely 3 menada 13 taona 10 ary 4. Ny alatsinainy hatramin'ny zoma zaho miasa miainga maraina ary hariva vao mody. Misaorako amin'ny tompo anefa ny tolotsaina izay omeny anahy ary ilay fitiavany ao anatiko izay manitsika ahy. Fa isaky ny asabotsy aho dia manokana fotoana kely hiaonana amin'ireo zanako ireo tsirairay avy. Ao anatin'izany izay dia mitafatafa tsy manadinadina akory fa tena hoe firesahana malalaka. Voalohany dia hoe mihaino tsara izay fizarana ataony amiko mamantatra tsara izay mombamomba ny fiainany, namany, ny zavatra tiany, ny zavatra tsy tiany. Mihaino ireo fanontaniana kely manitikitika any anatiny any. Mihaino koa ireo fanahiana kely any anatiny any. Ary dia asehoko aminy mihitsy hoe miinterese anahy mihitsy izay zavatra lazainy. Faharoa dia hoe izy koa tena manontany anay ray aman-dreny, ny asanay, izay rehetra anay. Dia ny famaranako anazy ny zarateny kely fohy aminazy ary miara-mivavaka izay. Entiny eo amin'ny Jesosy ilay fanahiana kely, raha misy sujet de prière kely dia entiny eo amin'ny Jesosy izany. Kely ilay izy fa tena mahafinaritra be ary tsapa mihitsy fa misy fifaliana. Ny kendrena mantsy dia ny ampitombo ilay fifankazahoana iham-po. Tena hoe rendez-vous kelinay dispo ho anazy manokana mihitsy ny ahako. Tena asehoko anazy fa sarobidy izy, tena tiako izy. Ataony tiva tsara amin'ny zavatra rehetra izay teneniny amiko. Afaka manazava tsara sy manoro azy koa anatin'izany. Fa indrindra tena manampy ahy be mihitsy io fotoana io satria amantarako tsara ilay entina mbavaka. Ao précis tsara, sy ho ciblé tsara ilay bavaka hoentiko aminazy eo amin'ny Jesosy. Ka tena hoe aza variana raha vavy eo. Tena tsy mora fa tena miezaka tsika. Ny ten'Andriamanitra dia hoe ny fahaiza-mandamina hoentintsika miady. Jereo tsara ny zanakao ndao tsika hianatra eo amin'ny Jesosy amin'ny fitaizana an'ireo zanakitsika ireo amboly fahazarana tsara isika izay foazin'ny fanamasina. Ndao tena hoe tsy kamo fa tena mila fikirizany fitaizana ny zanantsika io. Ka ho famaranana dia hoe manontany antsika amin'ny tompo hoe fantatrao tsara ve, fantatsika tsara ve ireo zanakitsika ireo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Saotra ny tompony amin'ny izay fijoroana vavolombelona izay. Probablement fantatrao ny fiainan'ny mpitandrina, fantatrao ny fiainan'ny mpiara-manompo aminao, fantatrao ny fiainan-drahana any ivelany sy any ivelany, fa fantatrao ve ry havana fiainan'ny zanakao. Izay ny fanontaniana apetraky ny tompo aminao. Fantatrao ve fiainan'ny zanakao? Ary oviana ianao no mba nanao entretien farany taminy mba hitomboana amin'ny fahalalana azy. Tsy entretien satria misy krizy. Saotra ny tompo. Saotra ny tompo. Hitantsika tao izany ilay fandehan'ilay fijoroana vavolombelona hoe
tao aminao am-piangonana ny olona raha izay. Dia rehefa ao am-piangonana tezaina araky ny isan'ny ankonany. Zay ilay izy. Resaka indray zany sika zao fiainam-piangonana ry havana. Faly indrindra mampafantatra antsika aloha fa vita somatsara ny fanavaozana ny zaridaina ny faculté de théologie ao Ambatonakanga. Nisy fomba nampahafantarina antsika hoe rehefa misy mpitandrina manao Jobily dia tsara koa izy mahatsiaro ny faculté. Dia nanapa-kevitra ny ambaratonga hoe rakitra fahatelo amin'ity taona ity izay atonga antsika fanamboarana fiangonana dia hoe anamboarantsika anisy sotro fitiavana. Vita somatsara ny loko tamin'ny janvier février tena niezaka izana fa sao dia hoe tratra ny confinement indray dia hoe mikatso indray ilay izy fa misaotra ny tompo avy izay. Ny tapany faharoa amin'ilay rakitra fahatelo dia hoe zaridaina eny Ambatonakanga. Inona natao zaridaina any Ambatonakanga? Nampahafantarina fa hoe ampiana cabinet anankiray zany ao dia nampiana cabinet anankiray. Nampahafantatra i doyen hoe ireo ankizy ireo izy rehefa amin'ny intercours dia ohatrany mipetrapetraka fotsiny eo amin'ilay grande salle ao fa aloha mba asiana panier-na basket anankiray dia ny aménager panier-na basket tsy karazana demi-terrain na basket ingamby io raha izay no ilazana azy mety tsy ampy kely le demi-terrain na basket. Fa natsaraina le zaridaina ry havana nataontsika hoe manahaka an'ity zaridaina ny isotro fitiavana ity. Manasa anareo rehefa manam-potoana iny nareo rehefa mba te hitsangatsangana rehefa te haka rivotra iny ndana mba jereo sy rehetra ry havana ny teny tsy zany ho milaza fa sy rehetra mahita dia hoe tsara tena tsara. Misaotra ny fiangonana ny amin'ny anekeny an'izany. Misaotra ny fiangonana ny amin'ny anekeny an'izany. Dia ny etsikam-bavaka voalohany indrindra dia hoe mba ho tokanana ohatran'ny fitokanana zava-bita rehetra asa rehefa vita iny synode amin'ny volana août na volana septambra tsy tena misy mamaika amin'izay fa maniry tsara koa le plantation rehetra ao misy gazon tsara tarehy zay ao ary le gazon tsara tarehy eo tsy le hoe motina gazon nalaina tariana ihany na dia nafindra fa tena le graine bazary eny mihitsy mba tena hoe hanakaiky ny lafatra le izy. Dia zany ny antom-bavaka voalohany mba ameny tompo daty sika raha tsika mitokana zany. Miresaka ankonana moa zany dia raha ny fanirinay raha ny fikasanay menakavy dia hoe ny zanakay menada ombambady amanjanaka dia tokony hoe niara-mivavaka taminay teto androany. Noho ny situation raha malala manalasala be io ry havana dia hoe nataonay tenerana hoe alohantsika ho itsika mivavaka hoe amin'ny alahady 19 décembre ho avy zao no mba makaty ianareo andro fanakatonana ny Jobily io. Fanakatonana ny Jobily io nareo manotrona anay dia amin'izay koa hoe voalohany sika menakavy mba ho tafaraka krismasy. Tsy mbola nanao krismasy niaraka mihitsy eto anatin'izay 17 taona zay dia hoe zay zany nitolotra mitombo zay zany rehefa matsiaro anay nareo ry havana dia zay le anankiroa hoe ho antsika le fitokanana zaridaina ho anay menakavy ho tafaraka eto amin'ny 19 décembre. Farany tena farany miresaka fiainam-piangonana iny ry havana dia misy filazany ity atao amintsika fiangonana zany. Ty filazany ity efa nataoko tao amin'ny selule Mpihevitra raha tamin'ny sabotsy maraina tao averina ampahabemaso eto soratako le izy mba tsy fandipatra ny teny mo enregistré daholo ny zavatra eto azonareo alaina tsara mihitsy zany. Zao zany le filazana ry havana. Misy olona ono atao ihany hoe ono. Misy olona ono andian'olona ato hisotro fitiavana. Te hanaisotra any pastera Solofo avy ato hisotro fitiavana alohan'ny 31 décembre 2021. Raha jerena ry havana ny foto-dalàna. Tsy hita loatra, tsy hita izay antony anesorana ny pastera Solofo raha tsy onga hamoronana zavatra izy. Eo anatrehan'ny tompo eo anatrehan'ny fiangonana eo anatrehan'ny hazo fijaliana no miteny an'izany ry havana.
dia rehefa maheno n'izany onono izany ianao dia lasa ihany le saina hoe ore olona mba efa 5 volana ange sisy dia tsy andrinareo ve ny 5 volana mezaka manakatra ainy ianao, inona le lozika ao anatiny, satria raha ara-potro-dalàna tsy misy zavatra ao raha tsy hoe amorona dia lasa hainao satria pastery ianao, satria mpiandry ianao, lasa ihany le saina mieritreritra sa fanahinona no manosika ireo andian'olona reo, fanahinona no manosika an'ireo andiana olona reo. Fa zao filazana zao ry havana no atao dia mba samia ho mailo isika mianakavy, fa raha ny fandiniana azy, raha ny fahafantarana ny fisotran'ny fiainan'ity fiangonana ity tamin'izay 17 taona izay, mino aho fa tsy misy olona atona ray azy te hiaina indray reny zavatra niainana tamin'ny taona 2000 sy ny manaraka. Tsy mino aho fa misy olona na dia iray azy hoe te hiaina zavatra nitranga tamin'ny 2000 reny. Ho an'ilay Andriamanitra velona izay tompon'ny fiangonana ry havana ny voninahitra, ary eo amintsika fiangonana, ho amintsika mandrakariva, ho amintsika sy ny ankonantsika ny fahasoavana. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana afaka mamarina izao fotoana izao mitsangana ny fiangonana. raiso amin'ny finoana ny tsodrano tonoana orona ran'i Jesoa Kristy ary ho tanteraka aminareo ny izany. Mitay ianao ny Jehova ka mamirapiratra ny tavana aminao. Manandratra ny tavanao Jehova ka mamindra fo aminao. Ary manandratra ny tavana aminao Jehova ka manomenao fiadanana anio ary mandrakizay. Amen.
Toka hipetraka ny fiangonana ivavaka mangina sotran'Andriamanitra isika. Ho an'ny Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary ny fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra. Jesosy Kristy Tompo ry havana, tamin'iny alina izy izay namadiana azy, raha nandray ny mofo sy ny kapoaka dia nandidy hoe zao no ataovy ho fahatserovana. Dia faly indrindra isika amin'izao marain'izao manatanteraka an'izany afatra izany, koa dia mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny Tompo izay manambara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'ny Tompo amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana. Koa andeha isika fiangonana hiara hitsangana hanandratra eo amin'ny Tompo ny fontsika ary hidera azy amin'ny alalan'ny antema voalohany. Vavakisika angataka amin'ny fiasan'ny fanahy masina. Ry Tompo ray any an-danitro, aoka hiasan'ny fanahinao masina. Hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy. Hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy Tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina
mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toho noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny Kristy. Fa amin'ny anarany no ankatanay izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray, isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika isaina tsara sy iompo-po amin'ny fanetrentena hoe mipetraka amin'ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy tompo hoe andeha fa efa voavoatra ny fanasana. Ento kazarao amin'ny anaran'ny Tompo. Ao amin'ny fiarahana FFPM ny rafa 70 tsy haiko ny milaza re 5/255 ny ran'ny zanak'ondry latsaka.
Afaka hitsangana fiangonana. Hoy ny tompo, ity ny tenako, raiso ka hana. Amen. Hoy ihany ny tompo, ity ny rako, raiso ka misotro. Amen. Sotra tompo malalo na tsifiko mety izay ahafahanay miombona tahaka izao. Maneho ny maha-iray ao aminao Kristy Jesosy ary hifalianao anay ihany koa no asanao ao anatin'izao fanasana masina izao. Misaotra tompo fahasarobidy aminay tsirairay avy ny famonjena izay natolotra ao anay, indrindra ny nandatsahanao ny ranonao sy ny tenanao mba ho fiainanay. Tompo malalo ao amin'ny fanainao masina, ho aminay mandrakariva mba hahatonga anay hisaina sy hiorina ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Ho amin'ny anarana manaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Raha angonina ny kapoaka ao amin'ny fiarahana FFPM ny hira fa 2:172 ody araiko lalandava raha ilaina 133 efa namangy ny olony. Sono
Sotra ny tompo isika ry havana afaka mamarana zao Fanompoam-Pivavahana zao ny 518 ny andiny voalohany alohan'ny tsodrano ny andiny faharoa sy fahatelo aorian'ny tsodrano iraintsika io hira mamy loatra io. Tsangasika manao izany ery zany. Tanteraka aminareo any ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen. Petraka amin'ny fiangonana mbola miara-mivavaka mangintsika tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra ry havana. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.